Ka mialohan'ny anohizako azy de pitsera aloha le j'aime kely eo ambany eo kosa raha ohatra ka hitanao hoe mba intéressant anao ihany ty resaky ty e. À long terme de zao ny isan'ny vue zay ataonao de azahoanao vola ihany koa izany. Ny vue tsy voatery hoe amin'ny YouTube irery ihany fa na amin'ny Spotify na amin'ny Tidal na Amazon Music na zay plateforme rehetrarehetra andefana hira rehetrarehetra iny de afaka mandoa vola aminao ihany koa. Eny fa hatramin'ny TikTok sy ny Facebook sy ny sisa andefan'olona réel sy ny zavatra rehetra reny dia azahoanao vola daholo izy ireny. Raha toka amin'izao fotoana izao zany ianao vao hanomboka mihitsy hoe anisy chaîne YouTube ho anao na Instagram na ohatr'izany. Reny tsy ho hitan'ny olona zany zavatra ataonao fa tsy maintsy manenjika ianao hoe inona nouveauté amin'izao sy ny sisa reny zavatra ianarana manokana mihitsy reny hoe ohatrana ahoana natao raha ohatra ka tena te hipercer tanteraka ao anatin'ilay resaka vue sy ny sisa. Fa ireny de mila apetraka tsara satria rehefa référencer ny vidéo zay ataonao rehefa misy betsaka mpijery le izy mba misy manao j'aime le izy ny sisa misy interaction am'le izy de miakatra kokoa le place le chaîne anao zany. Rehefa miakatra ny chaîne anao iny de mora kokoa ny client nahita ny produit anao. Raha ohatra ka vao manao recherche izy de nanao no mety hitany amin'ny voalohany sy faharoa na fahatelo de efa tombony be zay satria tsy andeha hitady lavitra mihitsy ny olona hoe iza ny version tsara kokoa na iza ny ohatrana ahoana fa zay hitany voalohany eo amin'ny page voalohany eo ihany zay foana matetika no hojeren'ny olona. Fa izao misy secret nefa ny fomba tena azahoana vola ao anatin'ity resaka rehetrarehetra zay nilazaiko ity. Satria zao raha mpanao playback malagasy ianao tsika malagasy de tsy éligible amin'ny resaka monétisation. Zany hoe raha manao hira zany ianao ohatra hoe hiran'ny tsy fantatro hiran'ny maleo ohatra de ny olona tena hijery an'io hiran'ny maleo io olona ao Madagasikara daholo de na ho 50 000 vues aza ny vue anao de tsy misy vola ho azonao mihitsy ao anatin'io. Na ho 100 000 vues na ho 1 million de vues fa olona ao Madagasikara daholo de tsy misy vue ao anatin'io. Ny malagasy zay mijery azy aty apita rehetra ohatra hoe 10 000 vues ireny 10 000 vues reny ihany no vola azonao ao anatin'le izy. Zany hoe mila misafidy cible tsara mihitsy ianao zany ao anatin'le izy hoe iza le firenena tifirinao mba azahoanao le vola. Tonga de direct be zany ao anatin'izay. Zay mahatonga amin'ny teny hoe raha ohatra ka misy hira vao mivoaka zao ohatra hoe hiran'ny artiste vazaha de raha tena vola ny tena tadiavinareo de ny playback ny artiste vazaha iny atao de ataovy amin'ny teny anglisy ny chaîne YouTube anareo amin'izay fotoan'izay ny olona rehetrarehetra maneran-tany hijery azy tsy afantatra hoe malagasy ty na ohatr'izay. Azonareo tsara le cible tiako tilazaina amin'izay fotoan'izay zany zay vue rehetrarehetra miainga eo de sûr fa azahoanareo vola daholo. De zao koa tsara ho fantatro ao anatin'le izy. Raha ohatra ka manao playback nareo de aza atao tena mitovy tanteraka le mix an'le izy. Ataovy original fotsiny izy fa aza atao mitovy tanteraka ny mix an'le izy satria ny YouTube vérifier hoe iran'izy zany misy robot zany manao analyse an'le izy de raha vao hitany hoe mitovitovy be le mix de lazainy fa hoe ny iran'ny olona ihany no copienao. Important be zay zavatra zay. Misy client tsy voatery any amin'ny YouTube no ahita ny produit anareo fa any amin'ny Spotify na any amin'ny plateforme hafa. Olona mpandeha amin'ny tomobile sy ny sisa tsy manokatra YouTube zany ary tsy tady zavatra amin'ny YouTube zany izy fa matetika ny Spotify misy mix zany zay efa mandeha arakaraka le genre an'le muzika anao sy ohatran'izany de efa tafiditra any anatin'ireny ianao de any amin'izay manomboka tian'ny olona le izy de manomboka mihaino le olona mihaino foana isan'andro de azahoany vola. Zao ary feno ny fepetra rehetra amin'izay rehetrarehetra zay. Ahoana amin'izay ny fomba andefako an'le mozikako any amin'ny Spotify. Ahoana ny fomba andefako an'le mozika any amin'ny TikTok, any amin'ny Amazon Music, Apple Music sy ny sisa rehetrarehetra iny.